fifidianana filoham-pirenena telo amby roapolo sy roa arivo mora ny filoha Marc Manana ihany no candidat team hatreto. Raika amby folo miliara ariary ny ndraminy commune Antananarivo renivohitra. Aiza Bianco hoy Faniry Soa Herinaivo. Ambanja niakatra 700 ariary no mofo-dipaina raha 500 ariary izany teo aloha. Sabotsy sy ambin'ny folo Martsa 2024 ankafaliana sy ampitiavana hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy anotsidihako ny tokantranonao amin'ity ariva ity tonga sondrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS akoa manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Totosandroany ny fianamben'ny team tao avaradrano sady fiampiarabana natratra ny taona vaovao no sady famindronan-kery ary nampisehoana fa iraitsy mivaky ny antoko tiako Madagasikara ny antsipriana izay avetrany ary eo amin'ny sary sirindra tsara ny toky raha maro lahy. Matanjaka ary ao an-damosiny filoha Marc Manana hatrany ny vahoakana Avaradrano. Nandritra ny fety fiampiarabana noho ny taona vaovao dia niditra mivantana tamin'ny alalany Antsoatarby ny filoha Marc Manana izay nankahery sy nidera manokana ny vahoakana Avaradrano izay tsy mivadika amin'ny antoko tiako Madagasikara. Ny fanitsakitro ny vahoakana Avaradrano androany tonga ny arapaly sy ny haino ireo toromarika ara-politika amin'izao taona iray alohan'ny fifidianana izao. Fetin'ny team Avaradrano natao androany saingy tonga nanome voninahitra zany ihany ny bureau politika team ny solombavambahoaka lany tamin'ny anarany antoko tiako Madagasikara. Antoko iray tsy mivaky ny antoko ary antoko manana tanjona raha ny solotena ireo olom-boafidy ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy. Iray tsy mivaky ny tiako Madagasikara ary manana tanjona ny andrombaka ny fandraisena amin'ny fa 2024 na ny mialohan'izay. Irarintsika ny filoha Marc Manana ny mba irotsaka aloha voalohany indrindra ary ny faharoa dia angatahantsika menakavy mba hifanentana isambaravarana ampandresy ny antoko amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao. Ary antenaiko fa ireo solombavambahoaka namana rehetra dia anao izay tratra amin'ny fifanomezan-tanana ampatanjaka ny antoko any amin'ny distrika tsirairay avy ary ampandany ny filoha Marc Manana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy eo. Tazana tena toerana ny solombavambahoaka lany tamin'ny anarany antoko tiako Madagasikara anisan'izany Anitra Razafy sy Fidèle Razarapiera izay nanatsikafana ny tsy mety nataony mpitondra Andry Rajoelina. Itsakinan'izay ny sekretera jeneraly ny antoko tiako Madagasikara kosa dia nanambara ireo fotoan-dehibe ho atrehany antoko tiako Madagasikara amin'ny ity taona 2024 ity. Ny antsipriana izay avetrany ary mbola eo amin'ny sary sindratsahan'ny toky raha maro lahy hatrany. Fa ny fiainantsika amin'izao fotoana izao mitotonga natateraka tena ohatr'izao mitotonga natateraka mihitsiny ny fidim-piainana tsy lahitra intsony ny fitondrana tsy mandeha amin'izay ozany tsy mandeha amin'ny loany intsony ny fitantanana firenena ary hitantsika ny fanokafana ny gouvernemanta teo sokafany kely nasiny lavaboalavo kely nampidihana ny voalavo be ngezabe niditra hiverina andraobaka kokoa dia
dia fantatritsika fa tsy olona anao nininona tsy anao nininna io itsika tsy anaiky hopitehana ohatra zao firenena tsy amme mandat indray mandeha amin'ny tena amoteno ratsiratsy kokoa firenena fa isika rehetra mila mijoro manontany tena hoe farevenareo manontany tena hoe mbola zakanareo ve ny jirama manontany tena hoe zakanareo ve ny PPN manontany tena hoe misy fanjakana ve eto tsy anontany anareo tsina inona tokony atao misana tokolasy na tokovavy feno de feno ny fandaran'ny antoko-tiky Madagasikara amin'izao mialohan'ny fifidianana izao ho kosa nambarany sekretera jeneraly ny antoko zavatra manandanja ary zavatra fanambo lehibe anankitelo no atrehantsika ao anatin'ny heritaona sy tapany ataoko hoe heritaona sy tapany satria 2023 amin'ny heritaona zavatra manandanja lehibe anankitelo izy ihany fanambo apetrakitsika ao anatin'izay heritaona sy tapany zay ny voalohany ao anatin'izany dia ny fanomanantsika ny congrès national ny antoko-tiky Madagasikara satria hiditra eo amin'ny faharoapolo taona n'izao ny antoko-tim zay ny voalohany ny faharoa dia ao anatin'ny fanomanana ny fikonan-doha nasionaly inona moa no ilana ny fikonan-doha nasionaly io manao anatin'ny fifidianana antsika betsaka ny zavatra tsy maintsy hovaina ao anatin'izay ary zay ny omanantsika faharoa ny fahatelo omanantsika farany dia le fotoana ny andrasantsika tsy ny ela dia ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 2023 mba ahafahana miatrika ampitoniana sy ahafahana miatrika zany amin'ny filaminana dia mila ny firaisakinantsika rehetra ilaina ny firaisakinantsika rehetra mba entina manatanteraka an'izay ka ao anatin'izany dia ny famondronana ny hery betsaka sika ny mpanohana ny filomarika ravalomanana voapirofo indray androany fa tena tsy mba mivadika tsy voavidy vola sy ny mena miraviravy ny mpanaradiany filomarika ravalomanana hitantaratra tamin'ny androandroany ankoho fa mbola tena ananany ny vahoaka fitokisana izany filomarika ravalomanana izany nisy ny mbavambahoaka jerina andriambolaina izay anisan'ny mpitarika ny tim ao avaradrano moa dia niaika mihitsy fa tena mbola matanjaka ny tim ao amin'ny distrika izay nalany azy fantatra ihany koa araka ny fanazavany fa efa vonina ny mpikambana tim eny fotony hiatrika ny fifidianana raha ho an'ny avaradrano manokana no resahana fanazavana hita fa tena mbola vonona ny mpikambana ao anatin'ny antoko-tiky Madagasikara ary tsy na mpikambana rehetrarehetra ao anatin'ny antoko-tiky Madagasikara ihany ary fa maro ireo atao hoe izay efa nanatevin-dahakana anisan'izany ny ben'ny tanàna ny commune Sabotsy lamehana eo ihany koa ny ben'ny tanàna ny commune Ambomalaza sy ny ekipany izay nanapa-kevitra natevin-dahakana ny antoko-tiky Madagasikara eto amin'ny distrika Navaradrano sy ireo olona tsotra maro be na fikambanana antoko politika izay efa manantona ary zany ndraindraketra zany dia efa ahitana sahady ny endritry ny fiantrehana ny amin'ny 2023 satria zay efa natevena zay dia efa marisy lahatra ndraindraketra zany no hoe tsy misy afa-tsy président Martsa Ravalomanana sy ny antoko-tiky Madagasikara izay miaraka amin'ny RMDM no afaka nafitra ny ty Madagasikara ty zany amin'ny mandat manaraka eo zany raha ny base ny antoko-tiky Madagasikara eny fotony dia efa mipetraka daholo zany hoe fa vonony zahay amin'izay hoe fametrahana sy hoe famondronana ny antoko-tiky Madagasikara zany satria efa kaiky le fotoana dia zay no antony hoe nanaovana zao hetrika androany zao zany mba ahafahana zany miatrika ny fifidianana indray amin'ny 2023 fa tsy misy afa-tsy ny filomarika ravalomanana ireriany hatreto no candidat hoditry ny antoko-tiky Madagasikara na ny antoko-tim amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy eto Madagasikara raha nambarany sekretera jeneraly ny antoko-tim tamin'ity androany ity araka izao fanazavana manaraka izao fa ny filoha atsika Andriamatoa Martsa Ravalomanana ny mbola vonona no candidat atsika amin'ny 2023 ary tsy manana olona akoatran'izay isika fantatsika tsara hoe atraizany fahaizany zany mitarika atraizany fahaizany mitondra ny firenena mila an'izany ny firenentsika ary isorana azy manokana mbola fahavononany anatanteraka an'izany maro izy ao teo isika
mpanohana azy ao anatin'izany isika tiany nisy tamin'ny fotoana lasa nisy tamin'ny fifidianana teo aloha komity mpanohana rehetrarehetra reny na ny KMMR io na ny K25 io tsy fotoana tsony zany zao isina ankolafo tsy fotoana tsony zao iparitahana fa mila mivondrona isika rehetra ao anatin'ny rafitra mba hanatanterahitsika an'izay tanjony zay. Ny faharoa dia zao ilaina ny fifanetanana sy ny fandraisana andraikitra. Ity taona ity dia natokan'ny filoha ary natokan'ny antoko ho taona ho fijoroana. Mijoro isika rehetra amin'ny adidy sy andraikitra sahantsika rehetra. Mila ampahafantaritsika ny vahoaka malagasy manana mara-manontsy tsika teo zay da CMBS stratégie atsika daholo reny. Mila ampahafantaritsika ny vahoaka malagasy hoe tsy miendrika anazy zao zavatra iainana zao. Mila mifankafantatritsika, mila mampilaza hoe tsy tokony zao mihitsy no iainantsika ary misy tompona andraikitra mahatonga atsika amin'izao toerana misy zao. Ampahafantaritsika ihany koa nefa hoe raha te hiala amin'izany izy inona ny tokony atao mialohan'ny fifidianana dia mila miomana tsika. Inona ny tokony ataontsika mialohan'ny fifidianana? Ao anatin'ny fifidianana mila miomana ihany koa isika ary indrindra ny ao aorianan'ny fifidianana. Ny fahatelo dia ny tena zava-dehibe indrindra dia ity: mila manaja ny disiplinina. Ny antokontsika dia manana disiplinina, tsy maintsy manaraka an'izay disiplinina zay ny rehetra raha te ho tonjo amin'ny tanjona ireny. Izay ny amin'iny fa ivadika lafim-baovao afantanteraka indray isika dia ny firosoana amin'ny fitrandrahana antsimororo ny vahaolana afahana mampidina indray ny vidim-piainana eto Madagasikara raha nambaran'ny fikambanan'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa PMH tamin'ity androany ity. Eo ihany koa ny fanamboarana ny lalam-pirenena, ny fanomezan-danja ny tady sapamokatra ary ny fialana tsikelikely amin'ny fanafarana ireo entana afaka vokarina eto an-toerana. Onja lalaina raha navy manana sy andry rakoto marala. Miparitaka ny natambazotra tserasera amin'izao ny publication miantsony olom-pirenena anapoaka sarimbilany androany 7 Martsa tamin'ny Anorariva lasa teo. Manoloana tsy fahazakan'ny olom-pirenena ny fidangana amin'ny vidim-pianana intsony. Saika ahita-mpiakarana 20 ka hatramin'ny 100 isan-jato avokoa ny ankamaroany ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro eny an-tsena. Anisan'ny mitarika izay fiakarany vidin'entana izay ny fasy mba ny lalana any amin'ireo sopotry Madagasikara toy ny lalam-pirenena fa 420 izay mampitohy loatra, toerana anisan'ny mamokatra vary be indrindra eto an-toerana. Eo ihany koa ny faranfarana entana be loatra ataon'ny mpitondra fanjakana. Saika zavatra afaka avokarina eny an-toerana avokoa anefa ny ankamaroan'ireny entana farana ireny. Vahaolana arosin'ny mpiaron'ny zon'mpanjifa PMH manoloana izao fidangana vidim-pianana izao ny firosoana amin'ny fitrandrahana antsimororo ialana tsikelikely amin'ny fanafarana solika izay antony lehibe mahatonga ny fiakaran'ny vidim-pianana eto amintsika. Efa tamin'ny taona 17 izay mpiaron'ny zon'mpanjifa no nanome ilay isosikevitra ny hijerena manokana ny amin'ny solika satria raha antsika malala fa ny solika ny fototry ny zavatra rehetra amin'ny fiainantsika ito amin'ny firenena. Ka raha io solika io no voafehantsika, raha io solika io no haitsika no mampiatra ny vidiny mba ho amin'ny fahefana, mba ho tratry ny fahefana vidin'ny sika eto Madagasikara dia misy fiantraikany lehibe zany amin'ny vidim-piainana. Ary izay ihany koa dia efa niteny foana zahay teo ary efa nandefa izany sosikevitra zany hoe andeha ireo trandrahana amin'izay tsy miroro. Satria tsy miroro zany dia zavatra efa fantatsika fa efa nisy ny fiarah-miasa natao tamina mpandraharaha tamin'ny efa taona maro lasa izay ny ahafana mitrandraka izany. Fa raha itsika no mitrandraka ny atsika dia tena hitatsika mivantana ary tena midina lavitra dia lavitra izany vidim-piainana eto amintsika izany. Anjara andraikitry ny mpitondra fa indrindra ireo ministera voakasika amin'izany ny mitady vahaolana manoloana amin'ny fiakaram-bidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro eny an-tsena. Ny mitondra ny tenin'ny mpanjifa sy manaitra ny tompona andraikitra hitady vahaolana aingana sy maharitra no asan'ny mpiaron'ny zon'mpanjifa. Tokony hanamafisana kokoa ilay atao hoe solidarité gouvernementale na fiarah-miasan'ireo ministera rehetra izay tompona andraikitra ao anatin'izany vidim-piainana izany satria misy maro izy ireo ny tompona andraikitra tokony hiara-iasa ka hampidina izany vidim-piainana izany. Fa ny tsara ho fantatritsika mpanjifa rehetra dia ny mpiaran'ny zon'mpanjifa dia tsy manana fahefana hampidina izany vidin'entana na ny resaka vidim-piainana izany fa kosa mandray ny fitarainanareo zahay ary mitondra izany eo amin'ireo tompona andraikitra ary mameno sosikevitray izay efa nataonay foana ary mbola ho ataonay raha tsy
miaina araka ny tokony ho izy any mpanjifa ito Madagasikara. Vaovao ny fanabeazana sy ny tontolon'ny fampianarana indray dia endrika ivelany fotsiny ny fihetsika ataon'ny mpitondra fanjakana malagasy fa manatsara sy manana finiavana anatsara ny fanabeazana eto Madagasikara izy ireo sy mba inakolaka ny zaza malagasy hatrany amin'ny ambaratonga fototra ka hatrany amin'ny ambaratonga ambony tsy voakarakara ny mpianatra tahaka izany koa ny mpampianatra. Germain Menjanary sy Tahirinena Ranarinirina. Mba ho famehezana ny fivoahany zaza malagasy any ivelany mandrato fianarana dia azo atao ny manafatra mpampianatra matianina mba ampianatra ny zaza malagasy ka tsy hivoahany izy ireo any ivelany intsony ny fanjakana. Hoy Iany Rajoely nandritra ny fampafantarana ireo mpikambany gouvernemanta vaovao. Fa nambanina ny mpampianatra malagasy ny teny izay nataony Iany Rajoely mahakasika ny expert avy any ivelany io. Hoy ny faneho-kevitry ny mpampianatra malagasy izay mivondrona ao anatin'ny Union des écoles privées de Madagascar na ny fikambanany tsekoly tsy miankina eto Madagasikara. Raha nafatra expert avy any ivelany sika dia anofana ireo mpampianatra izay mampianatra eto Madagasikara. Raha izay ny misy dia azo eritreretina ihany zany satria eo le traikefa zany. Fa raha ohatra kosa ka hoe anafatra expert avy any ivelany isika ampianatra ny zaza malagasy dia inona ny mahafanabeazana eto Madagasikara anazy. Ny zavatra mampalahelo anankiray koa dia izao ny olon-dehibe ny manam-bola eto Madagasikara, ny akamaroan'ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara tsy misy mianatra eto ny zanany fa alefa ny ivelany. Fa maninona zany no afaka mandefa ny zanany any ivelany ny manam-bola fa maninona isika zany no hoe anafarana dikan'izay atao tsinotsinona mihitsy ny fanabeazana eto Madagasikara, indrindra ny mpampianatra eto Madagasikara. Zay teneninay hoe raha ekena lizy raha ohatra ka tonga eto Madagasikara ireo expert reo anofana ireo mpampianatra ary eto ny tena izy dia ny fanatsarana ny rafim-pampianarana eto Madagasikara indrindra famezana formation ireo tompona andraikitra ara-panabeazana eto Madagasikara. Manam-pirofo miariary io teny nataony Rajoelina io fa tsy misy ilanazy ny sekoly izay lazainy fa manara-penitra eto amintsika fa atsapantena amin'ny fahambaniny ny fanabeazana eto amintsika izany ka tokony amafisana ny fanifanana ireo mpampianatra. Raha misy ny azo anoanana andreo misy ny vola olanina amina zavatra hafa dia omeo fiofanana ireo mpampianatra malagasy ireo mba ahafahany mikaroka sy mampita an'izany amin'ny ankizy malagasy. Ny mampalahelo eto Madagasikara dia zao hoe miandry donda tambatra miandry grevy foana vao omena ny tombotsoan'ireo mpampianatra ireo ka tsy afaka izy manitatra izay fanabeazana izay fa lasa mitaky le tambo-karama, mitaky ny zavatra ilaina rehetra amin'ny fanatanterahana, ny fikarohana amin'ny fanabeazana. Amafiso ary tohan'ny mpampianatra malagasy mba ahafahany manitatra izay fahalalana izay mba ahafahany manabe ny zaza malagasy. Nandritra ny fampiresana an-telefona izay mifanaovana tamin'ny sempama na ny sindikan'ny mpampianatra eto Madagasikara kosa no nanamafisany ny mpikambana tao amin'ity fikambanana ity. Misy mpampianatra mpikaroka ary manana profesora maro isika. Noho izany ireo no tokony homena fiofanana mba ampita izany hoy ny fanazavana. Farambola manambana ny ampiakatra ny vidin'ny mofo dipaina ireo mpivarotra eto Antananarivo dia fanahitana fiakarany R100 be izao izany any amin'ny distrikta Anambanja amin'izao fotoana izao. Mitaraina moa ireo mponina any an-toerana manoloana izany fampiakaram-bidy izay efa tsy zakan'ireo mpanjifa intsony. Mialy Raronombana sy Mathieu Prince. Tsy misy izay tsy mitaraina vokatry ny hamafin'ny fiainana sy ny fahasahiranana ny vahoaka malagasy. Tsy mitsaha miakatra ny vidin'entana eny an-tsena kanefa ny tolotr'asa tsy misy. Rehefa nahitana fiakarany avokoa ireo entana ilaina amin'ny andavanandro toy ny vary sy ny menaka ary ny siramamy. Nahitana fiakarany ihany koa ny vidin'ny mofo dipaina any Ambanja. Raha novidiana tamin'ny sarany R500 izany teo aloha, amidy R700 ny mofo iray any an-toerana amin'izao fotoana izao. Ny vidiny niakatra kanefa nahena ny habeny sy ny lanjany. Mitaraina manoloana ny fanararaotana ataon'ireo teratany vahiny mpanamboatra mofo ireo mponina ny toerana. Manaitra ny tompona andraikitra ihany koa izy ireo ifeny vidin'entana sy hanara-maso ny fanararaotana ataon'ireo mpivarotra sasany indrindra fa ireo teratany vahiny. Fa 700 vidin'ny mofo amin'ny boulangerie atsika miteny zao andafo ohatrino zahay andreo zany tsy maintsy andeha hivarotra valonjato ka atao karakory zany vidin'ny mofo valonjato poany egny ary vidina piakarany io mpanambola io eza ny tompony andraikitra eto amin'ny tanàna amin'ny vidin-dravo
ohatra ny mampalahelo ny gasy madiniky raha ohatra zao zany atao fiaina tsy araka an'olo na dia araka izy fa zay mahatsapa eto fao voakatrambo misy katrambo be loatra amin'ilay raha miariary be zany le fagnabakagna eto e. Nijanona ondofo ny vahoaka malagasy hatreto ny fampanantenana nataon'ny filoha ny amin'ny fehezana ny vidin'entana ao anatin'ny 3 andro. Vao maika fahoriana aza no iananisa tokantrano izay toa tsy mampihetsy-bola akory ny fitondram-panjakana. Vaovao avy any Ambatonazaka dia manona ny firongatry ny Ambalavelona any amin'ny commune Nandelana Toby dia nandray ny andraikiny ny mpitondra fivavahana tany an-toerana tamin'ity androany ity. Ankoatra ny hetsika ny arahany FFKM any an-toerana dia nisy ihany koa androany ny fitoriana amin'ny teto-tanàna nataony teo anivony FGKM ny Andrenarivony MBS Ambatonazaka. Mba ahafana manasitrana ny tanàna Nandelana Toby izay to rakotry ny asa maizina dia nandraindraikitra ny zanaky ny mazava nivoaka ny efitrano fiangonana mba izara ny azavana hoy ny mpitandrina eo anivony ny fiangonana FGKM Andelana Toby. Ny alarobia lasa teo dia efa nisy ny fitetezana ireo sekoly anankitelo izay nisy olona itrangana Ambalavelona ary ireo mpitondra fivavahana teo anivony fiombonana ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM tao an-toerana no nitondra ny vatsim-panahy tamin'ireo sekoly ireo. Tamin'ity sabotsy 20 Martsa ity indray dia ny avy eo anivony ny fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara dia nisafidiny itety ny tanàna iray manontolo mihitsy ho amin'izay fanalana ny asany maizina izay. Izy ity moa tsy hoe voandroany nanomboka zao zavatra natao zao fa efa tramo vo nisiny ny fisiny ity trangana retina hafahafa demoniaka eto tanàna ity dia ezaka ny fiangonana nandray ny andraikitra tany amin'ny sekoly moa ny androan'ilay izy dia eo indrindra zany nanomboka tamin'izany dia vao misy marary moa dia efa taty am-piangonana naterin'ny olona zany noho izany zany dia manana dia manandraikitra ny fiangonana. Efa nisy ny fiambonany araka ny FFKM ohatrany zao natao zao eto Andelana Toby miaraka amin'ny katolika dia izy ity moa efa programa efa hatramin'ny herinandro ambony dia alohanina no tanterahana azy. Alim-bavaka aloha natao alina zany tena fitolomana amam-bavaka dia nisy ny fiasana tamin'ireo demoniaka ireo dia tamin'ity tontolo andro indray zany dia nentina mba nisanaky ny mazava voaka ny velan'ny fiangonana mba hitondra fahazavana ho an'ity tanàna ity fa feno aizana sy faharatsiana zany tanàna Nandelana Toby. Ny 20 Desambra tamin'ny tondasa no niseho voalohany ny Ambalavelona hoy ny talehan'ny lycée any an-toerana. Ny 9 Marsa lasa teo kosa no ny androngatra ka manodidina 50 any ireo kizivavy tratry ity Ambalavelona ity izay avy amin'ny sekoly tsy miankina iray ao an-toerana CCEG ary lycée. Ny vaovao tapatapany indray dia mpizahatany dia mianaka izay nahitana rem-pianakaviana sy ny zana mianada ary ny zafiny sy ny vinatony izay vazaha niaraka tamin'ny gida touristika iray no indray namony ainy atao amin'ny parka Isalo tamin'ny androny omaly. Araka ny loharambavao avy any an-toerana dia tratra ny loharano fantatra amin'ny anarana hoe ranotrambo izay rano be mikorina tampoka avy any tendrombohitra ireto ny arandoza ireto raha ny voalaza dia efa matety pitranga izany loharano izany ary izay voafokany dia namony ainy ihany koa ny akamarony nentina atao amin'ny trampokon'olona ao ranohira moa ireo razana ary andrasana ao an-toerana. Fa ny 17 Martsa lasa teo no nivoaka ny didim-pitsarana mahakasika any Janora Andriamanana izay lehilahy nanao publication tao anaty Facebook mahakasika ny Sisko Nosvarika sy ny resaka fizarana fanampiana tany an-toerana. Tsy nipoitra nandritra ny fotoam-pitsarana azy moa ireo mpitory azy dia tsy iza izany fa ny lehibe ny Sisko sy ny solombavam-bahoaka ny Nosvarika. Maro tamin'ireo mpampiasa ny tambajotra tserasera Facebook moa no nitohina sy naneho ny heviny mahakasika ity tranga ity ary tena nanambara fa tsy misy izany fanehoan-kevitra malalaka izany eto Madagasikara ary dia arangaranga ny fanagadrana rehefa mahazo fanagadrana izany ho an'ireo mahazo izany milaza ny zava-misy marina eto Madagasikara izay.
fa manambana ny tokona kosa ireo mpamily sy ny reseverany taxi be miasa eny amin'ny hôpitaly ny tosy amin'ny alatsinainy fa 2 martsa ho avy izao. Araka ny voalazan'izy ireo dia noho ny fanazazina diso tafahoatra ataon'ny zandary miasa eo amin'ny komina Vaovao no aton'izany fitokonana izany. Ny teraka resabe sy fanakianana tany anaty tambajotra tserasera-tany moa ny makasika ity tranga ity satria maro tamin'ireo olona no naneho ny tsy fahafalimpony amin'ny fomba fiasan'ireto taxi be miazo ny tosy izay milaza ny itokona ireto eo amin'ny resaka fiodinana andalana sy ny famila filana mpandeha. Lafim-baovao afantateraka kosa indray dia vehivavy mpiantsihatra eo amin'ny tontolo nomerika manodidina ny 20 no nandray anjara tamin'ny atrikasa fifampizarana traikefa andehan'ny fahatelo eo amin'ity sehatra ity tamin'ity androany ity tanjona ny fandrisihana ny vehivavy hirotsaka amin'ity sehatra asa iray ity. Onjalalaina ranavy mananasy Andry Rakoto Malala. Efa manomboka mahasarika vehivavy amin'izao fotoan'izao ny asa amin'ny tontolo nomerika. Na dia lehilahy zany tena mirotsaka amin'ity sehatra ity dia efa maro ny vehivavy manao izany asa izany amin'izao. Tsy misy ny asa natokana ho an'ny lehilahy fotsiny fa ny filofosana sy ny fikirizan'ny vehivavy hanao izany no marika iray mampiseho ny miralenta eo amin'ny tontolon'ny asa. Anisan'ny manamarika fa mahavita zavatra mitovy amin'ny lehilahy na mahavita tsaratsara kokoa noho ny lehilahy ny vehivavy. Ny fahamaroan'ireo vehivavy misehatra eo amin'ny asa no sokajiana fa natokana ho an'ny lehilahy fotsiny ihany. Anisan'izany ny asana mpanamory fiaramanidina izay efa misy ny vehivavy manao izany na eto an-toerany indrindra fa ny any ivelany. Eo ihany koa ny fanaovana ireo asa miompana betsaka amin'ny tontolo nomerika. Manoloana ny firoboroboan'ny teknôlôjia sy ny fanatotoloana dia tsy voatery ny andry ny lehilahy intsony amin'izao ny vehivavy fa mahavita zavatra tsara. Io fomba fijery io izay mbola sarotra ho an'ny fiarahamonina malagasy ny manaiky azy. Amin'izao zany tena hita be tsapa ilay izy hoe tsy zavatra tsy hay rehefa ianarana ny vehivavy moa tsy hoe sexiste ny zavatra teneniko fa ny vehivavy dia afaka manao afaka miasa mahavita tsara ny asa rehefa tiana ilay izy. Amin'izao tontolo misy antsika izao tsy voatery tsony hoe surtout anatin'ny tontolon'ny digital hoe tsy voatery hoe mila force physique ilay izy dia afaka ataon'ny vehivavy soma tsara izany. Tontolo nomerika nandritra izay taona ela be izay dia lehilahy tena betsaka ao anaty ary mbola lehilahy foana no betsaka ao anatiny fa kosa hitanay tatoato fa mamoka miakatra ny tahandreo tovavy anaty fianarana fotsiny dia efa hita miakatra ny tahandreo vehivavy tovavy mianatra ao anatin'izay tontolo izay efa miakatra koa ny tahandreo vehivavy misehatra ao anatin'izay asa izay amin'izao fotoan'izao eto Madagasikara. Ny fanomezan-danja ny vehivavy eo amin'ny tontolon'ny fandrarana no anisan'ny antoka iray ahafahana mampandroso ny firenena. Misy amin'ireo vehivavy mpandraraha no manana hevitra tsara sy afaka trandrahana hirosoana amin'izay fampandrosoana izay. Amin'izao taona 2007 izao dia tokony efa hapetraka tsara ihany koa ny miralenta eo amin'ny sehatry ny asa. No totosaina androany moa ny andehan'ny fahatelo amin'ny atrikasa fampizarana traikefa eo amin'ireo vehivavy misehatra amin'ny tontolo nomerika. Izany no natao dia ho fampiroboroboana ity sehatra ity sy ho fanentanana ny vehivavy hirotsaka amin'izany. Eo amin'ny lafim-baovao malaza maneran-tany dia feno 10 taona katroka androany 20 martsa 2024 ny nanasoa ny havana ny fifanarahana antsoina hoe Evian teo amin'ny adiny Frantsa sy Algeria. Nisy moa ny lanonana nentina nanamariana izany tao amin'ny lapany Élysée any Frantsa tamin'ity androany ity. Mialy ranombana Mateo Prince. 20 martsa 2027 20 martsa 2024 feno 10 taona katroka androany no nanasoniavana ny fifanarahana na ny accord d'Évian izay andro nampitsarana ny ady teo amin'ny tafika frantsay sy ireo algériana ny taky fahaleovantena taorian'ny fifandonana nandritra ny taona maro izay mbola miteraka resabe hatramin'izao. No mafisin'ny lalàna tamin'ny taona 2024 ho andro ny fahatsiarovana sy fisaintsainana ireo sivily sy miaramila ny aran'ny ady tany Algérie sy ny ady tany Tunisia ary Maroc ihany koa ny andro ny 20 martsa. Tsy manamarika ny fiafaran'ny ady any Algérie izay nanomboka tamin'ny taona 1770 noho ny herisetra ny toetra amin'ny fahaleovantena ny firenena io izay niafara tamin'ny fifindra-monina manetsiny tamin'izy ireo tany Frantsa nefa ity fifanarahana ity araka ny eritreritr'ireo olona izay efa niverina tanindrazana. Raha ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany mantso noresahana 700 ny sivily niarambona no lavy taorian'ny fifanarahana Evian fa afatesana avy amin'ny fitivirana nisy hoe tany Isli any Algérie ny 20 martsa 2027. Teo ihany koa ny famonoana tany Oran tamin'ny 5 jolay tamin'ny taona ihany.
nanaty trantotra ihany koa Marine Le Pen fa efa ela no niady tamin'io daty io satria analiny ireo vondrona tany Algérie nanohana ny Frantsay ana ilay antsoina hoe Arki no novonoina tamin'ny fomba feno abibina ataorian'ny 20 Martsa 2017. Nisy mony lanonana no tarihan'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron atao amin'ny lapan'ny Élysée nentina nanamariana izay fahinimpolo taona ny fifanarahana avion izay tamin'ity androany ity. Fahiny roanjato teo eo izay ahitana ireo vavolombelon'ny fahatsiarovana rehetra amifandray amin'ny ady algériana toy ny miaramila, ireo mpitaky fahaleovantena, ireo vondrona tany Algérie nanohana ny Frantsay izay nodiny la Frantsa fanina taorian'ny fahaleovantena ary ireo niverina tanindrazana no nasaina tamin'izany. Fa makasika ny rararaka 10 miliara ariary nalain'ny commune Antananarivo renivohitra tao anatin'ny CNAPS tena nanamafy ny filohan'ny RMDM diaspora ao Frantsa fa tsy misy tokony ho afamaina ireo izay naka sy nangalatra izany volam-bahoaka izany na dia ho averina azy tsy banky akory ny CNAPS ka afaka mampindram-bola. Germain Menjanary tahirinena. 10 miliara ariary no volan'ny indraminy commune Antananarivo renivohitra tao amin'ny CNAPS izay voalaza fa ho averina ao anatin'ny 5 taona. Raha nanana vola ka afaka amerina izany ny commune io efa betsaka ny zavabitany hoy Ramatoa Nirso Ernevo. Nahoana no lasa namorona Société municipale de gestion digitale na ny SMGD isolony Egipark avy eo ny ben'ny tanàna antony nakana io vola io. Ankoatra ireo dia mbola isan'ny fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe mampiditra ohatrina isam-bolana ny parking fa raha ny vaovao azo mantsy dia valo hoe tsy ray tapitrisa ariary no hita ao anatiny antota taratasy raha ny falazavany. Raha ny foanana ny Egipark dia tokony le contrat zany ny foanana fa nahoana izy no nindrana vola io lazaiko 183 millions d'ariary averina isam-bolana mbola tsy misy intérêt io fa ny CNAPS koa akory tsy hoe tokony hoe hanome anazy an'io dia tsisy intérêt sur 5 ans zany nga io vola mipapanao vola mipapany sasany io donc vola mipapany sasany io mila mitombo mila misy intérêt io fa tsy hoe mahafinaritra ny DG CNAPS koa naina dia omena anazy ny vola na dia hoe copain ora nareo non io zany nilazako tsy manana vocation ampindram-bola ny CNAPS ary io commune io tsy solvable afaka ampindramina zany 11 miliara zany. Fa motsimbola ny zava-miseho ankoatra ny tsy mahabanky ny CNAPS ka fa kana sy findramam-bola dia isan'ny tsy fahanarandalana mipetraka ihany koa ny tsy fandalovan'izany teo anivony fivorian'ny mpanolontsaina ho iatrany ny fanazavany. Tsy findramam-bola io fa fizaram-bola namena bojy ny volany be antitra omena ny commune bojy ny vola be antitra tsy omena ny commune akory fa omena ny maire bojy ny volany be antitra satria amin'izao tsika miteny zao tsy nandeha tany amin'ny Egipark ny vola ary tsy nandeha nanaovana parkina fa nitadavana excuse hoe natao an'izao dia hoe efa hamerina inona amerina amin'inona dia io zany niantsoko any Bianco fa miandrinina zany nareo vo andeha ampanantso an'ity mairavazaty isambotra azy sy ametraka anazy garde à vue dia ametraka andefa anazy any amin'ny parka ihany koa sala amin'ireo olona rehetrarehetra izay voatazona tamin'ny affaire CNAPS voalohany satria tsika mody veriverezina amin'le dossier voalohany iny hoe resaka tany dia vita eo dia tsy voakitika inaina ndre citoyen dia tsy voakitika ingravatomanga. Vidika tsemboam-bahoaka no narotsaka sy nangonina tao amin'ny CNAPS noho izany tsy tokony ho afamaina avokoa izay nindrana sy naka izany vola izany ho iatrany nambara ny Fanotso Ernevo. Raha tena tany-tandalana ka manaja ny fiainana nataony ireo tompon'andraikitra ara-pitsarana rehetra voakasika dia tokony iroso amin'ny fitakina ny mangarahara io avokoa. Fa olona manodidina ny 50 sy 100 eny amin'ny boriboritany fahenina no nisitraka fitsaboana sy fanafody maimaim-pona avy amin'ny solombavambahoaka lany tamin'ny anarany antoko tim Totso Andriamampandry sy ny vehivavy tim Androany. Tanjona amin'ity hetsika ity ny fanampinany olona eny amin'iny boriboritany eny. Onjarana rana vomananasy Andry Rakoto Malala. Sakanakamadron'ny olona amin'izao fotoan'izao no miroso amin'ny fanaovana dokotera-tena noho ny tsy fahampiny hoenti-manana andehanana any am-pitsabo rehefa tody tsy fahasalamana.
misy amin'ireny olona ireny no mihinana fanafody tsy mifanaraka amin'ny aretiny akory ka miteraka faratsian'ny fahasalamana izany. Isoroana ny voka-dratsiny izay fanaovana dokotera teny izay dia nanampy ireo mponina eny am-boriboritany fahaenina isitrahan'izy ireo fitsaboana sy fanafody maimaim-poana ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny antokotim teny amin'ny boriboritany iny. Zony olom-pirenena tsirairay na vehivavy marary eto Amboamanarina zany dia tsaboana maimaim-poana ary mena fanafody maimaim-poana satria fantatsika fa ny vidina panafody zao tena lafo dia lafo, tena tsy tratran'ny olona tsony ny sakafo ary hoanina efa tena hoe tsy manana an'izany ny olona amin'izao fotoana zao dia noho izany rehetra izany noho ny fitangan'ny vidim-piainana sy ny fahefa-mividy izay ambany dia ambany amin'izao fotoana zao zany dia nandraindraikitra zany ny tiako Madagasikara niaraka amin'ireo vehivavy tia sy ny tenanay dia tia amin'ny distrika ny boriboritany fahaenina zany nanao an'izao hetsika goavana izao zany. Ny olona rehetra tsy akanavaka eny amin'ny boriboritany fahaenina iny no nisitraka izay fitsaboana maimaim-poana izay androany. Ity hetsika ity izay tsy hijanona fa mbola hisy tohiny rano nambarany solombavam-bahoaka hatrany. Tsy mifidy loko fa na izy na iza na ny olona na ny zaza na ny ray aman-dreny na timy na IRD izy na SVM izy na izy na iza zany dia natao ny vahoaka malagasy rehetra izay monina eto Amboamanarina zany ary hitantsika zany fa amanjatony maro no nraisina zany andro ary teo eo amin'ny 50 sy 200 mahery eo zany nisan'ny olona zany tonga androany. Tanjona amin'izao zany dia hoe ny vatana tomady anazahoana saina matsilo ahafahanao zany miasa sy miatrika izao fiainana izao. Nisy moa ny fiara-miasa ny vehivavy tima sy ny solombavam-bahoaka tamin'ity hetsika ity ary anisan'ny mampiavaka ny antokontsika Madagasikara amin'ireo antoko politika hafa misy eto amin'ny firenena ny fanaovana ny asa vetrany fa tsy mampanao fampanantenana tsy ho tanteraka akory toy ny zavatra ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Fa sehatra iray iveloman'ny akamaroan'ny olona eto Antananarivo ny fivarotana noho ny tsy fisian'ny asa dia lasa mirona makany amin'izany sehatra ny varotra izany avokoa ny akamaroan'ny olom-pirenena eto an-drenivohitra manokana izay. Raha ho an'ny tsenan'Amboamanarina manokana dia anjakany fanaovana atson-jay sy ny tsindry ny fitantanana an-tsena. Onjalalainarana vimanana azy Andry Rakoto Malala hatrany. Iarahan-tsindry ataon'ireo tompona andraikitra sasany eo anivon'ny boriboritany fahaenina ny lehiben'ny tsenan'Amboamanarina. Ity farany izay voatery ny ala tamin'io andraikitra sahany na dia navoafehy tsara ny asa nampandraiketina taminy azy. Vao maika anefa niteraka fikorontanana eo amin'ny fitantanana an-tsena ny fanalana ity lehiben'ny tsena teo aloha ity ary anisan'ny mampitaraina ireo mpivarotra ao amin'ny tsenan'Amboamanarina izany. Manjaka amin'izao ny didijadona sy ny fanararaotapahefana ataon'ireo mpitantana ny tsena vaovao. Ny olana eto Amboamanarina moa zany akoatra ny tsy fandriam-pahalemana dia eo amin'ny lafin'ny tsena. Ny tsena eo Amboamanarina zany dia misy fikorontanana be mihitsy zany ny fandaminana ny tsena. Ary eto dia nisy ramatoa izay tompona andraikitra tao amin'ny arrondissement izay natao lehibe ny tsena niezaka izy nanao izay mety nefa betabe ny fanaratsiana. Natao ny tompona andraikitra tao amin'ny arrondissement azy zany sy ny tompona andraikitra misy eto amin'ny hoe boriboritany fahaenina rehefa tena narehefa zoina le izy zany dia olona no aratsiana naratsiana io ramatoa izay tompona andraikitra ny tsena io nefa hita izy fa tena niezaka ihany nandamina ny zava-misy zany tao amin'ilay tsena any Amboamanarina. Maro amin'ireo mpivarotra no mangataka ny hamerenina ity lehiben'ny tsena teo aloha ity raha ny fanazavana nataon'ny solombavam-bahoaka. Nandritra ny fotoana nitondrano manko no hita fa nilamina sy nirindra ny fitantanana an-tsena. Zao mandeha amin'ny tsy tokony misy. Zany hoe fahazahoana ny tsena zany, ny jado natao, ny fanerasera mpivarotra zany amin'izao tena enjana. Satria natao mihitsy izay nanesorana ny ramatoa tompona andraikitra zany dia vao maika kakaboraraka zao ny fitantanana ny tsena. Maromaro zany ny mpivarotra amin'izao fotoana izao mitady ny fiverenana izay tompona andraikitra teo aloha izay. Hita tato ato fa saika hiara-ny antso-jay ataon'ireo olona mpanaradiany fitondrana ireo izay tsy mitovy fomba fijery amin'izy ireo. Santonana amin'izany ity miseho etsy amin'ny tsenan'Amboamanarina ity. Tsy mifampandrosoana ny firenena loatra no mahamaika ity fitondrana ity sy ireo mpanarady azy fa ny fitsonjovana ny sezany sy ny tombontsoany manokana fotsiny ihany. Dia izay akoa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao
tamin'ity androany ity isoraka naona naraka izany hatrafarany takany mazatra dia ny fandarana global news avy hatrany no arainao aorin'izao fampalalam-bavao izao aorin'izay kosa no anarainao indray ny fandarana aona marina ary aorin'izay fandarana anankiroa izay no anarainao ny oronan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe fortress ny sampana fampalalam-bavao dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny alatsinainy indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko